zavatra toy an'izay fizarana zay a tena zava-dehibe tena ilayntsika ary mila miverina mihitsy sika ao anatin'izany hoe tahotra an'Andriamanitra. Mila mipetraka ao amin'ny fiangonana ny tahotra an'Andriamanitra. Mila mipetraka ao amiko sy eo aminao ny tahotra an'Andriamanitra. Mila mipetraka ao tokantranonao ny tahotra an'Andriamanitra. So adintsika fa Andriamanitra dia afo mandoro. Voasoratra zany ao anatin'ny Baiboly. So adintsika fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe zavatra matahotra no azo ny tanan'Andriamanitra velona. Noho izany mila miaina an'izay tahotra an'Andriamanitra zay tsika ao anatsika. Ohatrany ahoana moa zany fisehoan'izany hoe tahotra an'Andriamanitra zany. Ao amin'ny mpitoroteny any amin'ny toko farany sy andininy farany dia hoy Solomona hoe rehefa fehina izy ny resaka dia zao no ambara amintsika: Andriamanitra no atahory. Andriamanitra no atahory. Mpitoroteny toko 12 andininy 17. Ary rehefa re izany rehetra zany. Mpitoroteny toko 12 andininy 17. Ary rehefa re izany rehetra zany dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo. Fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra, tsy kristianina fa ny olona rehetra hozy izy. Zay ny takian'Andriamanitra. Izany no tokony ataon'ny olona rehetra, fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soana ratsy. Amen. Omena antsika tsirairay avy zay manatrika an'izao fotoana izao ty teny ty. Rehefa re zany teny zany ozy, izao ny farany teny Andriamanitra no atahory, ny didiny no tandremo. Izany no tokony ataon'ny olona rehetra, fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra fitsarana ny zava-miafina rehetra. Amin'ny Apokalipsy dia misy ilay hoe fitsarana ary fotoana ho avy hitsarana antsika tsirairay avy arak'izay natao, na mino na tsy mino, na kristiana na tsy kristiana, ny olombelona rehetra. Voasoratra hoe saingy tsy valiana vetivety ozy izy ny atao izay mahatonga ny olona mola misisika manao ratsy. Fa ao an-danitra ao dia misy maso mijery. Ao an-danitra ao dia misy mienregistré izay niteneninao, izay nsaintsainao, izay zavatra ataonao, izay toerana alehanao. Hita ao an-danitra daholo zany. Eto tsy mifankahita. Tena tsika zao no hita ity ivelany. Fa Andriamanitra mahita ny fiainantsika isan'andro san'andro. Andriamanitra mahita ny ao am-pontsika, mahita ny fiainantsika isan'andro san'andro, ary Andriamanitra mamaly, mijery manahoana ny fiainantsika. Fa mila mipetraka ilay tahotra an'Andriamanitra. Zavatra napetraka ny tompo tamiko tamin'ity herinandro ity zay. Rehefa mijery any manodidina, rehefa mijery any eto Madagasikara, dia hoy zay hoe ohatran'ny tany tsy tandalana eto, ohatran'ny samy manao izay tiany ataony eto, ohatran'ny tsisy tahotra, ary ohatran'ny tanàna tsisy fandrosoana, tsisy fandrosoana. Raha nandeha kely tany ivelany tany teo dia hitanao hoe any amin'ny tanàna Afrika any hoe mandroso zany tanàna zany, misy fanorenana, misy finiavana te hivoatra, misy etaeta te handroso, ary misy fanarahan-dalàna, misy fametrahana rafitra, misy fanorenana ho amin'ny fandrosoana. Mijery ianao eto Madagasikara, route nationale iny andehanako aty Ambobao iny, fa tsy haiko hoe adiny firy vao tonga, lalana mikorotana, mikototona, potika, rava, simba. Le fako ery amin'ny daba-pako ery efa hihoatra ety amin'ny arabe. Dia menatra ny tena mijery an'ilay izy. Tany amin'ny toerana nalea
na lavaka kely ohatra ny lavaka mpanjaitra raha tsisy tamin'ilay lalana dia malahelo mieritreritra Madagasikara hoe izy ty Madagasikara ty malahelo rehefa manoloana ny firenena hafa hoe Madagasikara le mahantra indrindra anisan'ny miady gisitra amin'ny fahantrana amin'ny fahoriana nefa rehefa jerenao ny hoe géographie sy économie ny géographie sy ny hoe arena kibon'ny tanin'ny malagasy dia manana ary tena manana dia mandeha ny an-dalana dia malahelo ny fo malahelo ny ao anaty hoe aiza ary ty tsika ity raha jerena tamin'ny andro 1995 80 tany hoany a ohatra tsy hita ihany le fiovana hatramin'izao fa mbola teo ihany teo mbola maharitra mbola tsy misy zavatra mipetraka dia hoy tompo hoe tsisy tahotra an'Andriamanitra eto Madagasikara tsisy tahotra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mihatsara velatsika mihatsara velatsika foana ny ivavahan'ireo amiko izy manajay ambolony fa ny fony lavitra tsy misy tahotra an'Andriamanitra fa raha matahotra an'Andriamanitra ne ianao tsy sasahanoty raha misy tahotra an'Andriamanitra ne ianao na fisainanao raha tandremanao mihitsy hoe raha misy olona ialonanao tonga dia fonangana amin'ny tompo ianao esory tompo zany fialonako zany fa tsy sitraka ao tsy eritreritra sain-dratsy hankahala olona kory ianao ao anatinao raha misy tahotra an'Andriamanitra ao anatinao raha matahotra an'Andriamanitra ianao tandremanao zavatra tenenin'ny vavanao io satria ny teninao no hanamarinana anao teninao no hanamelohana anao raha matahotra an'Andriamanitra ianao tsy sasahanao ratsy tsy sasahanota ary hoe voasoratra any amin'ny nohabolana hoe ny tahotra an'Andriamanitra no voalohany fahendrena ny fahendrena zany dia le tahotra an'Andriamanitra voalaza tamin'ny fizanany rato teo hoe fahadio ny fanao ratsy rehetra aoka iaina amin'ny fahamasinana toy amin'izy teo zany hoe raha fahamasinana ny resahana dia tahotra an'Andriamanitra mila mipetraka tahotra an'Andriamanitra mila mipetraka fa le tahotra an'Andriamanitra zay a raha toizana dia misy hoe fanajana an'Andriamanitra fanajana an'Andriamanitra fiankohofana eo atrehan'Andriamanitra ary fametrahana an'Andriamanitra ho amin'ny avo indrindra tsy hivazivazy eo anatrehan'Andriamanitra fa ny fiangonana amin'izao fotoana zay mampalahelo kristiana malagasy ny akamaroana vahoaka kristiana manana ny trano fivavahany manana ny toeram-pivavahany manana ny tokom-pinoany manana ny fa rehefa jerena le firenena maharitra fa inona ny ampianarina any amin'ny trano fivavahana fa inona ny zaraina inona ny tenin'Andriamanitra ampitaina any fa ny voalohany indrindra mila mipetraka dia ny tahotra an'Andriamanitra ao ampino ao amin'ny tsirairay avy raha matahotra an'Andriamanitra ianao tsy ila contrôle zany ianao fa ianao anatinao dia matsapa hoe misy Andriamanitra mijery ao misy Andriamanitra mahita ao ary misy Andriamanitra mamaly fa tsy hoe rehefa tsy hitako ihany na rehefa hitako dia matahotra satria hitan-drano na hitan-drano Andriamanitra raha mahitanao eo foana halleloia dia mampalahelo ilay zavatra mitranga satria tsy mandeha amin'ny fahamarinana tsika tsy mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra tsika ianao raha mitantana tantano araka ny fahamarinana zavatra tantaninao raha mitantana olona tantano araka ny rariny araka ny tokony ho izy ny tantanana ny olona raha mitantana vola tantano araka ny tokony ho izy ilay vola raha vola tokony hanaovana zavatra anankiray efa mipetraka hoe ho atao amin'ity zavatra ity ny vola aza hodikodina ny vola raha zanak'Andriamanitra ianao na tsy zanak'Andriamanitra ianao zay mitakina amin'ny olombelona rehetra fatahorana an'Andriamanitra misy arany hoe olona tsy nivavaka olona tsy nanolo tena ho an'i Jesosy olona tsy converti fa olona mandeha matahotra mitantana araka ny rariny zavatra saina tantaniny fa misy olona milaza kristianina mpino converti fa olona manodikodina olona manodikodim-bola olona mangalatra olona misoloky ratsy zany tsy akasitrahan'ny tompo zany halleloia
miasa ny tompo aloha ny teny andeha ikitikitika azy fa zay ny zavatra misy mahaloto ny fiangonana mahaloto ny firenena satria tsy hisy tahotra an'Andriamanitra ho anao eto androany dinio ny fiainanao dinio ny ataonao dinio ny alehanao dinio ny mombanao rehetrarehetra araka ny tenin'Andriamanitra ve zavatra rehetra ataonao fa zay lazaiko zay misy olona tsy manana ny tompo fa misy tahotra ao anatiny tsy haiko hoe kolotsaina ve zany na fitaizana efa hatramin'izay fa rehefa hoe napetraka ho amin'ny ohatra fanaovana lalana ny vola 1 milliard anaovana lalana dia 1 milliard ray manontolo anaovana lalana ohatra hoe 200 millions d'ariary androfana fako 200 millions d'ariary androfana fako daholo fa tsy sombosombonina sy alailaina kely mampalelika mijery lalantsika hoe nome mahazo dao mahazo vola nefa le lalana aveo zara fa vita lalana aveo mora potika mora simba ianao nge rehefa mividy zavatra eny ampivarotra efa mandoa etra ianao amin'ny zavatra vidinao iny ianao rehefa mividy gazoal rehefa mividy essence efa mandoa etra ianao anatin'ny gazoal sy essence iny zany hoe le vola le etra le fananana efa misy mipetraka ao tokony anaovana azy tokony anaovana azy sainga hodikodina fa milaza nefa fa kristianina milaza nefa fa vahoaka matahotra an'Andriamanitra raha matahotra an'Andriamanitra tsy manodikodim-bola raha matahotra an'Andriamanitra mitatana ny vola araka tokony ho izy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fitantanana rehetra fa tsy normal la misy mpahanan-karena mpahanefo eto Madagasikara nefa misy mahatra farahidiny tena hoe mampalahelo mijery azy misy kolikoly ao misy alatra misy langy ao ary ny fiangonana mila mijoro manohatra ny kolikoly manohatra ny tsy fahamarinana manohatra ny langy sy ny didy antsy tsika zany hoe didy antsy zany mangala tety rehefa 100 000 ariary anaovana zavatra anankiray 100 000 ariary ampiasaina daholy fa tsy hoe akako kely ty anaovako trano na hoe vidanako andry zavatra ty ho anahy mila tahotra an'Andriamanitra ke raha lasa labavy manao an'izao azy zao nge misy fanomezana avy any aminareo misy vola avy any aminareo misy don fa matahotra an'Andriamanitra mihitsy hoe rehefa asa an'Andriamanitra ty dia asa an'Andriamanitra fa tsy ade olona aniko hoe hividanako kiraro na hividanako mipatalohako na anaovako zavatra mahafinaritra rehefa asa fitoriana hitoriana an Jesosy dia ho an Jesosy zay halleloja mila mipetraka ato tsika ato aloha voalohany indrindra zay tahotra an'Andriamanitra zay zay fanajana lalina ny tompo zay hoe Andriamanitra no atahory fitantanana zay napetrako zay raha miasa ianao apetrako amiko zay ary apetrako aminao mba tompoko manaja fotoana rehefa mivalo miditra midira mivalo fa tsy mivalo sasany vao tonga any na amin'ny 7 latsaka fefany irava amin'ny 12 amin'ny 1 sasany ianao dia efa miala fa aiza le tahotra an'Andriamanitra tsy tahotra tale akory ny resahako anao na ny sefinao fa le tahotra ao anaty fotsiny hoe olona mahatoky ianao faharoa ny tahotra an'Andriamanitra zany dia olona mahatoky tsy hoe matoky fa mahatoky amin'izay zavatra napetraka ho tantaniny halleloja alaminy ny ao an-trano alaminy ny fandamina alaminy ny fotoana zaho anatin'izay fa ndraindray tsika lasa fiaranantsika misy embouteillage tary dia tara ka efa fantatrao fa misy embouteillage dia mandeha ala lolo fa tsy fiarana zany olona mahatoky halleloja tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra intsony no hoe fotoangasy raha mahatoky ianao amin'ny fotoana culture kolotsaina malagasy fa tsika kolotsaina ny lanitra dia rehefa fotoangasy dia mba mafanaraka io le fotoangasy hoe misy vodiondry misy mariazy tsika zanaky ny lanitra tsika zanak'Andriamanitra manaraka any sitrapon'Andriamanitra tsika zany miaina ao anatin'le falovany dia raha ohatra ianao te hitanao ny fikasihan'ny tompo arindrao ho izy ny fiaina mba tsy ho tara lava ianao mitory Jesosy nefa ianao tara foana dia tsy hitan'olona le Jesosy fa ianao tara ny hitany alleloja le mitory Jesosy e ay eto ambavy fa le ty fitondran-tena ny tena mitory Jesosy
le fitondran-tena ny tena mitondro Jesosy. Matahotra ianao raha zany ankala olona zany. Matahotra ianao raha zany alina olona zany. Matahotra ianao raha zany ifosafosa olona zany. Matahotra ianao raha zany kritika ny empatika an'izany. Raha ikritika ianao tonga dia malatona ao amin'ilay olona. Raha matahotra an'Andriamanitra ianao, mandeha amin'ny mazava ny zanak'Andriamanitra fa tsy miolakolaka miafinafina. Halleloja. Marary ny fon'Andriamanitra, marary ny fon'ny tompo, malahelo ny tomany, satria tsisy haja an'Andriamanitra, tsisy tahotra an'Andriamanitra. Tsika rehefa eo anatrehan'ny fanatrehan'ny tompo zany raha lasa enabavy. Rehefa tena eo fanatrehan'ny tompo zany, nalalitra manidina raha henonao. Satria mila fanajana lalina zany fanatrehan'i Jesosy zany. Fa tsy hoe sasany vavaka, sasany mihinana gote, ny sasany vezivezy, mila apetraka ny fandaminana. Marina ianao fa malalaka ao amin'ny tompo, marina fa olom-baovao ao amin'ny tompo, marina fa ambany fahasoavana, fa mila fahamatorana, mila firindrana. Raha eny tenin'Andriamanitra ianao tsy mihinana gote, tsy hitsako siligoma, tsy hinana biscuit, tsy hinana mofo, sady eny tenin'Andriamanitra. Mandehana ianao makeo amin'ny filohan'ny repoblika, na mandehana ianao makeo amin'ny président pokotany fotsiny, dia sady hinana mofo ianao ny resaka aminy, sady hitsakotsako biscuit ianao ny resaka aminy. Aiza ny fanajana azy? Fa maika fa io ny Andriamanitra io tompony tompo io, mpanjaka ny mpanjaka io tsy mendrika ny ajaina no mihoatra noho izany. Halleloja. Mila an'izay le fanatrehana matotra, mila an'izay le fanatrehana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra zay. Tsy maika manota, tsy maika ao anatin'ny baranahany. Fa lasa mialatsiny fa miteny azay amintsika, lasa mitady raha tsy efa lasa mihitsy kolotsain'ny malagasy mibaranahany. Baranahany, tsy isy zavatra mipetraka, gaboraraka. Raha te ahita ny fanjakan'Andriamanitra, ary raha te ho ankasitrah'Andriamanitra, amintsika rehetrarehetra ato amin'ity saly ity, avereno ny fatahorana an'Andriamanitra. Ary aza miaina ao anaty gaboraraka, aza miaina ao anaty baranahany, fa mba hasivo fitsipika, hasivo fahamatorana ny fiainana miaraka amin'ny tompo. Olona matahotra an'Andriamanitra, olona manana fahamatorana eo anatrehan'Andriamanitra. Halleloja. Ny fiangonana ozy izy ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly, toko 7, dia nenandroso ary nentombo ary ny aina tao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra. Ny aina tao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra ary ny fanamasina no niaraka taminy. Asan'ny apôstôly toko 7, andiny ny faraiky amin'ny telopolo. Asan'ny apôstôly toko 7, andiny ny faraiky amin'ny telopolo. Dia zao ny voasoratra: dia nanam-piadalana ny fiangonana eran-Jodia sy Galili ary Samaria, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny famporisian'ny fanahy. Dia naninona? Niamaro. Raha tsika io memaro, raha vao tsy mipetraka ny fahatahorana an'Andriamanitra, raha vao tsy mipetraka ny fahatahorana an'Andriamanitra, dia samy anao zay saim-patany, samy anao zay tiany, dia anao gaboraraka. Fa ny zavatra mipetraka teto misy dia hoe nanam-piadalana ny fiangonana eran-Jodia sy Galili ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny famporisihana ny fanahy masina ka niamaro. Misy dingana ao anatin'izay. Nanam-piadanana, ny aina tao anatin'ny filaminana, ny aina tao anatin'ny tsisy korotana, tsisy romoromo, fiangonana io resahana io. Efa amin'izao fotoana izao olona ray samy ao am-piangonana ao fa mifampitory eny amin'ny tribonaly. Aiza nisy fiangonana mpiara-mivavaka ao anaty dénomination anankiray, nefa manana affaire traité eny amin'ny tribonaly mifampitory. Fa lanitra veny andehananao ao amin'i Jesosy venao sa aiza? Tsozony tompo hoe mamelany eloka hoe tahaka ny lamelanay zay mieloka taminay. Tiava fahavalonareo ary mivavah raha matahotra an'Andriamanitra ianao. Zany ny baiko nene, zany ny didiny. Tiava ny fahavalonao, vavao an'izay manisy ratsy ianao, vavao an'izay manetsika ianao, mba ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Ny endriky ny mahazanak'Andriamanitra dia nivavaka ho an'izay fahavalo,
mivavaka ho an'izay manisy ratsy misaora ozy izy fa aza manozina misaora izy gasy fa miteny français hoe tsofrano zay manentsika anao tsofrano zay manisy ratsy anao aza mamaly ratsy ny ratsy sy ny dikany fa valio am'soa ny ratsy possible re zany raha fiangonan'i Jesosy ianao dia possible zany raha mandroso alaka ny fanahy ianao dia possible zany fa rezaky ny tenanao tsy possible zany satria anao d'origine tsy mahay mamela heloka d'origine maka ala d'origine tsy tia d'origine mitory fa rehefa tonga ao amin'ny tompo dia vaovao ary misy tahotra an'Andriamanitra ka miovana ny fisainanao miova ny toe-ponao miova ny fomba fijerinao aiza ho aiza ny tahotra an'Andriamanitra amintsika tsirairay avy aiza ho aiza ny tahotra an'Andriamanitra ny fanajana an'Andriamanitra fa mila mipetraka izay ianao mangetaheta ny tompo nefa ianao mianiany ao am-pivoriana ianao mangetaheta ny tompo nefa ny sainao tsy ao am-pivoriana ianao mangetaheta ny tompo nefa ianao sady misakafo ianao mangetaheta ny tompo nefa ianao sady ohatrany ny sainao tsy ao ihany sady milalao ianao mangetaheta ny tompo ny telefona kitikitianao anao zeo iza ny tompo avy aminao eo iza ny Jesosy anatrika anao eo inona ny fanatrehan'ny tompo ho azonao eo raha izany no ataonao ianao milaza mangetaheta ny tompo nefa misy fankalana olona ao anatinao milaza fa mangetaheta ny tompo nefa misy tsy fitiavana ao anatinao milaza fa mangetaheta ny tompo nefa miavonavona sy masika sy kizitina inona ny fanatrehan'ny tompo tianao hita amin'izany tsy tonga amin'izany ny tompo sy mahalatrika anao eo zany ny tompo ozy ny ten'Andriamanitra hoe amboary ny lalan'i Jehova ny tendrompo ohatra ahetry ny lohasa ho totofana ny kitotaona amboarina dia raha vitsy zao izy dia iseho ny voninahitry ny tompo tsy iseho mihitsy ny voninahitry ny tompo raha tsy ahery aloha ny tendrombohitra tsy iseho mihitsy ny voninahitry ny tompo raha tsy totofana aloha ny lohasa tsy iseho mihitsy ny voninahitry ny tompo raha tsy aravana aloha ny kitotaona inona dikan'izay rehetrarehetra zay tsy ho azoazonao azy ny fanatrehan'ny tompo ozy ten'Andriamanitra ozy ny malagasy hoe tsy aro azonao ny fandrimafana sy ny valala manatody misy discipline ara-lasaina bavy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy respect misy tahotra an'Andriamanitra raha tianao hita zany fanatrehan'Andriamanitra zany raha tianao hita zany voninahitr'Andriamanitra zany miala ny avonavona miala ny firehariana miala ny feoboebona miala ny fitiavatena endrika tendrombohitra daholo zay totofana lohasa zay rehetrarehetra fanambady tena ihany koa zay rehetrarehetra akanosana zay rehetrarehetra tsy fahalalana momba Jesosy mila miala ihany koa zany fa fantatrao hoe izy ianao amin'i Jesosy tiana ianao zanaka ianao ankohonan'Andriamanitra ianao mila ialana zay mikitotaona rehetra ny ota maro isan-karazany satria tsy miditra any an-danitra ny fahotana ary zay matahotra an'Andriamanitra no hiditra ny fanjakany lanitra Joba ozy izy dia lehilahy natahotra an'Andriamanitra Joba dia lehilahy natahotra an'Andriamanitra ary Andriamanitra sany teny tamin'ny Satana mihitsy hoe vitanao ve Joba mpanompoka fa olona sady marina io natahotra an'Andriamanitra i Abrahama dia natahotra an'Andriamanitra ary i Abrahama efa taona maro nitady zaza rehefa azo indray le zaza dia hoy Andriamanitra hoe atolory aty amiko a atao fanatitra io zanaka ao io dia tsy nanday i Abrahama fa natolony no atao fanatitra le zanaka fa nitsakana ny anjely izy ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe aza manao zao zavatra zao fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka na ny zanaka ao ara dia tsy nitazominao anao rehefa ny tompo ianao raha lasaina bavy nitaratry ny tahotra an'Andriamanitra dia ny fahafoizanao ny zavatra rehetra tsisy ataonao ambony noho Jesosy tsisy ataonao sarobidy noho Jesosy takan'izany any Abrahama zany raha olombelona mieritreritra dia mety an'olo-tsaina hoe avela ho andry Abrahama fa zaza efa nandrasana efa ela be io ndray ve mbola lefany na i Abrahama koa tena azoko ianao ty ve mbola omeko anao ndray fa ozy ny tompo hoe omeo anahy ianareo rehetrarehetra hoy Jesosy ao amin'ny Luka 10
raha tsy manda zay rehetrarehetra anananareo ianareo, raha tsy mahafoy zay rehetrarehetra anananareo ianareo dia tsy azo ekena ho mpianatro, tsy azo ekena ho mpianatro. Zany hoe tsisy zavatra tokony hampiraikitra anao ka hampisaraka anao am' Jesosy raha lazaina bavy. Tsisy tokony zavatra hampisaraka anao ka hampiraikitra anao ka hampiana anao am' Jesosy. Halleloia. Mafy aina izany teny zany na mizaran'izany eto ary mampatahotra. Raha ho tsapain'ny tompo am'izany zany za dia ahoana? Fa zay napetraky ny tompo, mahafoy ny zavatra rehetra ka manaraka azy. Isaka efa nandrasana efa ela, fa ozy ny tompo hoe omeo anahy dia nomeny. Fa fantan'Andriamanitra tsy hakan'ny Isaka ane izy, fa nijereny le toe-po. Jeren'Andriamanitra ny toe-potsika tsirairay avy. Fa ny endrika izay tahotra an'Andriamanitra izay dia prioritaire Jesosy. Ny endrika izay tahotra an'Andriamanitra izay dia mahafoy ny zavatra rehetra. Voalohany dia Jesosy, faharoa dia Jesosy, fahatelo dia Jesosy, fahaefatra dia Jesosy, avy eo mbola Jesosy ihany. Halleloia. Zany ny fiangonana matahotra an'Andriamanitra, ambony indrindra aminy Jesosy. Nisy tahotra an'Andriamanitra ozy izy ny fiangonana nanam-piadanana eran'ny Jodisy Galilia, nandroso nandeha tamin'ny fatahorana famporisihana tompo. Zavatra anankiray mampalahelo amintsika ihany koa izay milaza ho kristianina, ary tsy maninona milaza an'izay na ao antsika malagasy, ny akamaroany manao zara fahavita rehefa saina manao zavatra. Zara fahavita, ny zavatra ataonao dia atao fotoaka ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Zay dia tadidio zay. Tiana lazaina zany raha matahotra an'Andriamanitra ianao tsy manao tora lasaina bavy, na amin'ny asa ao an-trano io, na amin'ny fikarakarana vady aman-janaka io, na amin'ny asa any ampiasana io, ny patron-anao ange Jesosy. Fa eo tenatenany hoe misy chef de service, chef de département, raha tsy efenao moa chef de service, chef de département, raha tsy efenao koa ny directeur. Fa aza manao kitoto. Tamin'ny herinaratra dia nahita an'izay misy isy olona nampanaovana zavatra, satria le izy tsy aloha vola, fa efa voalohan'ny orinasa mialoha vola dia zay tonga ao sisa dia makao aminy. Fa hitanao mihitsy hoe zara fahavita le zavatra, hitanao mihitsy hoe zara fahatao, atao fa tsy amin'ny fo ary tsy kaliana. Nefa rehefa miasa rery kabineany rery anazy rery ataony tsara. Fa rehefa masaraba be mbahoaka ho an'ny olona tsy aloha vola tsony, rehefa voaloha mialoha ny vola atao toto. Nefa ianao makany am-piangonana isan-kalahady, nefa ianao milaza fa mpivavaka, nefa ianao milaza fa diakona. Tia tena ane zany e, tia tena ane zany e, manao kitoto zany. Ho antsika tsirairay koa dia zao, aza manao kitoto. Ny mpianatra mianara tsara rakizy, ianaro ny lesona, tsisy afa-panadinana ho azy mazimazia zany. Fa matoa afaka dia nianatra lesona zay, ianaro tsara ny lesona. Aza manao ino zany, atao akitsapaka fotsiny dia tinitso manao basotazy. Ina le basotazy, tsy ianarana daholo le lesona fasy alao ty anankiray ty nitsiboko dia io makany amin'ny examen dia io no haiko. Fa ianary daholo rehefa io no napetraka ho ataonao. Rakizy, ry tanora, mianara tsara, tsy hoe an Jesosy dia manao kitoto, tsy hoe an Jesosy dia hoe zay mivavaka, zay manao asan'Andriamanitra fotsiny. Fa za miteny tsara eto, mianara, ianaro ny lesona, ataovy ny devoir, mianara tsara. Halleloia. Fa ilaina ny mianatra, tsy hoe mianatra an Jesosy dia tsy mianatra izy, efa avana nga Jesosy fa aleo tataoko any ty lesona ty, aleo tataoko any teto devoir eto. Jesosy sao dia mbola afaka rivo-taona vao tonga. Ianao variana te tahak'izay nianatra avy kay mbola rivo-taona Jesosy vao tonga. Ny ray andro am Jesosy tsy na rivo-taona, ary ny rivo-taona ray andro. Dikan'izay rehefa anao zavatra ianao eritrereto foana hoe mitsinjo ny lavitra, mitsinjo izay atao. Fa sady miandry ihany hoe rehefa tonga Jesosy lasitsika. Fa atao tsara ny fianarana, atao tsara ny fianarana. Halleloia. Ny ray aman-dreny sy zoky izay miasa, ataovy tsara ny asa. Aza atao kitoto ny asa. Raha ampanaoviny olona anao, tsy ny olona nampanao an'io fa Jesosy ny nampanao an'io. Sao dia monjimonjy be eo rehefa irahanao ampiasana. Rehefa mahazo mail na mahazo irako ampiasana dia tezitra. Jesosy eny patron anao e. Jesosy mampanao anao an'io, ataovy tsara ny asa.
Halleloja. Olona mahatoky amin'ny fotoana, mahatoky amin'izay rehetra tao, ary fiainana lalasaina-bavy tsisy hoe alahady an Jesosy fa ny ambiny tsy eo Jesosy. Isan'andro san'andro ianao dia an Jesosy. Raisokely ny Salamo 2:20. Salamo 2:20. Andiny voalohany Salamo 2:20. Halleloja. Sambatra ny olona izay matahotra an Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra. Misy fahasambarana na io fatahorana an Jehova io fa tsy didy apetraka aminao fotsiny fa misy fahasambarana. Sambatra izay olona matoky an Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra. Inona fiatraikany fatahorana an'Andriamanitra? Ahery ambonin'ny tany ny zanany, hotahina ny taranaky ny marina, fananana serena no ao an-tranony, ary ny famarinany aharitra mandrakizay. Ao amin'ny maina no hiposahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fosy miatra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miatraka mampisambotra, tsy mba ho resy eo am-pitsarany ireny, fa tsy hangozozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina, tsy mba manayay ary elozy izy. Zay ny vokatra ny fatahoranao an'Andriamanitra. Ny olona nge zao mitahitainy, ny olona zao mahatahotahotra foana satria hoe tsy milamina ny tany, fa raha olona manana ny tompo zany tsy mahatahotahotra ary elozy. Raha matahotra an'Andriamanitra, rehefa Andriamanitra ny atahoranao, tsisy atahoranao ny ambiny. Halleloja. Rehefa Andriamanitra no andolianao, tsisy andolianao ny ambiny. Rehefa Andriamanitra no atahoranao, tsisy atahoranao ny ambiny. Halleloja. Salamo 7:20 azafady mafakitsika. Salamo 7:20. Tsara be ty salamo ty. Raiso anao ty salamo ty. Jehova no fahazavako sy famonjena. Iza no atahorako. Rehefa Jehova no fahazavanao, rehefa Jehova no famonjena anao, rehefa Jehova no Andriamanitra zay atahoranao, iza no atahoranao? Valon'io ke tsisy atahorana. Iza tsony no atahorako? Fa Andriamanitra ny fahazavana, Andriamanitra ny famonjena. Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny haiko, iza no angovitako? Tsisy atahoranao, tsisy angovitanao rehefa misy tahotra an'Andriamanitra ao anatinao. Satria le mpanjaka sy tompony tompo no atahoranao, izy ny miaro sy mitantana anao. Raha manatona inana nofoko ny ratsy fanahy izay fahavalo sy rafilahiko, dia izy ihany no tafotohana kalavo. Na dia misy tokony mitoby ady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko aza, dia atoky ihany aho. Zany le tahotra an'Andriamanitra. Le tahotra an'Andriamanitra. Noho izany apetraka amintsika tsirairay avy, le fiainana miaraka amin'ny tompo pratika. Mba ho hita eny amin'ny fiainanao isan'andro san'andro zay tahotra an'Andriamanitra zay. Ialao ny kolikoly, ialao ny sisibola, aleo andeha normal ny tantara, aleo andeha normal ny dossier, aleo andeha normal ny zavatra rehetra. Rehefa sitrapon'ny tompo io dia misokatra, rehefa sitrapon'ny tompo io zany dia zay no izy. Halleloja. Mazava ve zay? Ny tompo manana lalana ho anao e. Ny Andriamanitra io izy ao an-danitra ao manao zay tiany atao. Halleloja. Natapolaza ny lalana manina moa? Natapolaza ny lalana avy any an-jaratra, natapolaza ny lalana avy any atsimo. Natapona daholo ary ny eto, ny ao ambony ao tsy tapona. Halleloja. Manana lalana hitondrananao foana ny tompo. Manana fomba hitondrananao foana ny tompo. Aoka ny fonao atoky azy fotsiny. Rehefa izy no miteny hoe misokatra, dia misokatra io. Tsy ampiny volanao, tsy ampiny kolikoly sy aferaferanao. Fa raha izy miteny hoe midy, dia midy io. Mijoroa amin'ny finoana raha lasaina-bavy, amin'ny asanao, amin'ny fiantraiketanao, amin'ny mombanao rehetrarehetra. Olona mahatoky ny ilaina eto amin'ity firenena ity. Olona mahatoky ny ilaina eto amin'ity firenena ity raha te handroso sika.
raha te hisy ny fitahian'andriamanitra tsika, raha te hisy an'izany fanatrehan'ny tompo zany tsika, olona mahatoky dia tsy havita hatoky nefa ianao raha tsy ao aminao ny fanamasina. Tsy ao aminao ny fanamasina dia sy vitanao zany. Dikan'izay fibebahana raha tsy ao aminao mihitsy Jesosy a, tsy afaka le olona mampanota, tsy ho afaka le kolikoly, tsy ho afaka le risoriso, tsy ho afaka le fraudy, tsy ho afaka le langalanga raha tsy le natoranao mihitsy miova. Dia zay ny mila antonanao an'ny tompo mba ho olona vaovao ianao, ka tsy handeha amin'izay lalana miborioka fa handeha amin'ny lalana mahitsy. Halleloia. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 dia mahita tantaran'i Cornelius tsika. Cornelius izy dia lehilahy natahotra an'Andriamanitra. Ary nanao soa sy niantra. Korintianina, ary asan'ny apôstôly 10. Andiny voalohany. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kasaria atao hoe Cornelio, kapteny tamin'ny atokony miaramila atao hoe Italiana. Kapteny zany io, miaramila io, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany. Tsy izy rery fa izy mba amin'ny ankohonany. Rehefa ianao raha lazaina vavy miaraka amin'ny tompo zany tokony isy fiatraikany fiarahanao amin'i Jesosy. Voakasika ny vadinao, voakasika ny zanakao, voakasika ianao tokantranonao rehetra ao, satria misy hery eo aminao, misy fanahy aminao dia mitarika ny olona. Na oela na oaingana io tsy maintsy voatarika eo amin'ny anaran'i Jesosy. Na oela na oaingana io tsy maintsy hibebaka eo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa matoko ny tompo izay nilaza hoe minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Teny famalatenana, teny fanomeza tokony men'ny tompo izany. Alefasony ianao aloha i tompo ny tompo hikarakara izay mbola tsy tafiditra ao ambala. Manana ondry hafa ozy izy ao anatin'ity valy izay tsy mbola ao anatin'ity valy ity. Reny koa dia angonoko mba ho tonga andiany ray. Mahafinaritra ke mahita ray aman-dreny salama zao miaraka amin'ny zanany zafikeliny, tonga dia ny ankohonana ray manontolo ao amin'ny tompo. Halleloia. Miaraka amin'ny vady aman-janaka ny rafozana ny reny. Halleloia. Jesosy manao an'izany, tsika manao an'izany, fanamasina miasa manao an'izany. Ary mbola mitoy io tahina ozy izy ny taranaky ny marina. Halleloia. Dia fiangonana zany fiangonana zany mitarika izany, miparitaka, manome fiainana zany dia mizara amin'ny olona rehetra. Verina atao amin'ny Cornelio, izy sy ny ankohonana ozy izy natahotra an'Andriamanitra ary nanao fiatrana be tamin'ny olona sady mivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Halleloia. Mbola tsy nibebaka Cornelio, mbola tsy natao batisa, mbola tsy nilatsahana fanamasina, fa ozy ny voalaza olona nivavaka ary natahotra an'Andriamanitra. Efa nisy tahotra an'Andriamanitra tao, efa nisy fivavahana tao, ary niendrika ilay tahotra an'Andriamanitra dia nanino? Olona nanao fiantrana be tamin'ny olona. Zay le tahotra an'Andriamanitra. Tsy mamianao anao rery zany ianao raha matahotra an'Andriamanitra. Ataonao ambany kidoro fotsiny io, ataonao ambany ondanao fotsiny nefa zatra tokony fitahiana ho an'ny hafa. Tsy zany intsony rahalahy rehefa miaraka amin'ny Jesosy mizara, manome, satria toetran'i Jesosy zay. Rehefa miditra ao amin'i Jesosy, tahotra an'Andriamanitra, miala zany egoisme zany, fitiavan-tena, ny anahy ihany. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy, jery ny hafa, manome, tahotra an'Andriamanitra. Zay le Cornelio, natahotra an'Andriamanitra ary nendrika le tahotra an'Andriamanitra nanao fiantrana, nanome. Halleloia. Tsy baikony zany, tsy entanina zany, tsy teneny zany, tsy anaovana ao mba maka 10 minitra kely manentana mba hiantra be ny olo. Tsy mila an'izany. Rehefa ao aminao fotsiny fanamasina, rehefa ao aminao ny tahotra an'Andriamanitra, mandeha tsy voizina zany, mandeha ho azy ny fiantrana, mandeha ho azy ny fanomezana. Zay le lalàna ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha tsy ao amin'ilay olona ny fanjakan'Andriamanitra, raha tsy ao amin'ny olona n'ilay tahotra an'Andriamanitra,
tsy empokasylany roa reo anao anetana an'io fa ao foana le fitiavatena sy tsy fitiavana. Fa rehefa ao amin'ny olona le tahotra an'Andriamanitra, rehefa ao amin'ny olona le fivavahana marina, fitiavan' Jesosy ny zarainao, fitiavan' Jesosy ny torianao, ny fanamasina ny asainao miasa ao anatiny, mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Betame fizoroana vavombelona afaka resahana zany. Ny amin'izany hoe tsika eto rehefa miasa, zay foana le lazaiko, tsika tsy manao fanentana zany hoe omeo. Fa omenanao Jesosy, dia omeny Jesosy miaraka aminao maimaim-poana ny zavatra rehetra. Avy eo rehefa kasihan'ny tompo ianao mame amin'ny fonao, ianao mame araka zay ny kasain'ny fonao atao amin'izay fotoana izay. Mahafinaritra be le fiarahana, tsisy adiady, tsisy romoromo, tsisy faneriterena, fa olona mandeha amin'ny fahalalahana ao amin'ny tompo. Halleloja! Matahoran'i Jehovah, matahoran'ny tompo. Isaia 40, fanahy masina, fanahy manome tahotra an'Andriamanitra. Isaia 40. Andininy 2. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy, hitoetra ao amin'izy io. Izy tsy lofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, ary isy mitrepona avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny fanahiny fahendrena sy fahazavan-tsaina, ny fanahiny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahiny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehovah. Halleloja! Miracle zany. Tsy hoe alaina le fanahy matahotra an'Andriamanitra, le fanahy fahazavan-tsaina, le fanahy ray io, fa le fanahy ray izay rehetrarehetra izay. Avelao anjaka ao am-ponao ny fanahy masina, avelao anjaka ao amin'ny fiainanao ny fanahy masina, fa tsy forcena ianao matahotra an'Andriamanitra, tsy forcena ianao andeha amin'ny fahamarinana, fa tonga dia halanao azy ny lainga, halanao azy ny risoriso, halanao azy ny kolikoly, satria misy tahotra ao anatinao ao, misy témoin zany ao e. Ny fanahy masina dia personne, olombelona, fanahy. Ka raha misy zavatra tsy araka ny sitrapony enony ao anatinao, enonao koa zay, dia mandahinao tsy manao azy. Aza matahotra ho hainao ny amin'ny toy ny fiainanao. Ny olombelona amin'izao fotoana, ny eto Madagasikara amin'izao fotoana, dia zay raha tafavoaka ianao manisy kely, raha teo tavoaka ianao manomeza kely, raha teo tafavoaka ianao ataovy ambonimbony le ao anaty valopy. Inona ny soa azony raha mahazo zao tontolo zao azy kanefa ho very ny ainy? Inona ny soa azonao hanao kolikoly? Inona ny soa azonao hanisy bola? Inona ny soa azonao hanome zany rehetra zany dia ho azonao zay ilainao? Lanitra ane midy aminao e. Lazaiko anao zany, midy aminao io, tsy misokatra io. Na ianao hanompo an'Andriamanitra, na ianao hanompo amin'ny mamona, fa tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianao. Ry fiangonana malala an' Jesosy Kristy, olona marina, olona masina, olona tsy niaroaro tamin'ny fahanotona. Halleloja! Tsy zay le lazain'ny rado teo, somary lalalala moa nakany azy, fa tany amin'le vidikosy tany izy niditra, vakitro, ny kisoa, omby, fahamasinana ralasaina bavy a. Ny antsika ny lanitra no andeasany. Raha ianao nge manao forsinina, raha ianao nge manao faninina, ianao nge manao fahalainina ary mijanona ao anaty kolikoly, ao anaty lange, raha tonga ve Jesosy dia ahoana? Zavatra efa fantatrao fa tsy tokony atao mbola ataonao, zavatra efa fantatrao fa tsy tokony ale mbola aleanao, zavatra efa fantatrao fa tsy tokony iainana mbola iainanao. Dia raha tonga amin'izany ary Jesosy dia ahoana? Ozy izy hoe sao dia ho avy ny tompotrano ka mahita anareo matory izy. Zay nge le fatoriana e, lasa matory. Dia rehefa matory dia manao fahotana maro isan-karazany. Ny ainao efa nivonjeny Jesosy, ny fanahinao efa nivonjeny Jesosy hita tany an-danitra. Zay fiainanao valopolo
ely eto ve no atahoranao tsy atohany no anaovanao mibilobiloka sy kolokolo io ny ainao mandrakizay éternel vie éternel efa omeny Jesosy anao no natsahana ny rany no nanombona azy teo amin'ny azy fizaliana anafahana anao efa vita dia zay le fotoana foeto ve io ve ny divanao anaovana ny tsy marina eo nisy rahalahy zay a mpampianatra zay a nampianatra an'le izy a dia naseho any teo nakatady lavabe izy tady lavabe ny nalaina dia rehefa nalaina ilay tady a dia nasiany boany kely zany a natao menamena dia ile menamena iny avy eo naseho any fotsiny iny a fa tao ambadika le tady be da be tsy naseho any dia io menamena io izy a ny fiainan'ny olona dia io ny matimatesany tahaka ninina eo anaovany anty aditrana sy adalàna rehetrarehetra ity nefa orinan'io menamena io misy an'iny tady lavabe iny tsy eritreretiny azonao an-tsaina ve le izy fa tsy tonga eto le tady sy le any fa tiana tenenina hoe kely de kely le fiainanao eto a nefa eto ny anomananao an'le lavabe tsisy fitsaharana na ianao ho sabatra mandrakizay miadana mandrakizay fifaliana mandrakizay na ianao hitsaly mandrakizay halahelo mandrakizay ho fadirannovana mandrakizay fa eto tany ny anomananao an'izay ary androany amin'ny 1 6 mai 2018 nanapahanao hevitra hoe androsy araka amin'ny tompo avy e fa avelako zay rehetrarehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra mba mijery lavitra raha lasaina bavy aza mijery no minitra 10 minitra jerevo no avy ny fiainana inona moa ny toy an'ity zavatra ataoko ity inona ny fiatraika an'ity zavatra ataoko ity ry tanora matahora an' Jesosy Kristy ianareo miarakaraka lehilahy sy vehivavy reo hoeto hatrany fanambadiana io fa aza miarakaraka fotsiny ataovy mariazy io raha iarahanao fa tsy hoe rapitso ianao dia iova dia tsy araka amin'io ndray dia olo-kafanay tsisy adrakadra zany eo amin'ny tompo rehefa mihaino fanamasina ianao a ny tompo rehefa mibitsika aminao hoe sitrapon'Andriamanitra ny rahanao raha lehilahy no zazavavy io no zany toy izy ohatrafarany hatrany fanambadiana fa tsy hoe andramana aloha dia ho hita eo e tsisy zany andramana aloha dia ho hita eo zany rehefa manana ny fanamasina tonga dia mandroso halleloia fa tsy manandrakandrana misy fampianarana zay ihany a nomeny tompo ho zaraina amintsika tsirairay avy ny tanora indrindrandrindra ny rehetra ny amin'ny hoe fahadiovana famasinana ao amin'ny fanambadiana ny firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana vavy tsy ankasitrahan'Andriamanitra aiza le tahotra an'Andriamanitra eto amin'ny firenena fa lasotra normal le firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana mijangajanga ary ny mijangajanga dia any amin'ny fahaverezana salamy fa raika 3:70 indro aringa anao zay rehetrarehetra mijangajanga mahafoy anao alleloia alohan'ny fanambadiana andresahana teo fa ivelan'ny fanambadiana tsy ankasitrahan'Andriamanitra ihany koa zany tahotra an'Andriamanitra nyzaraina aminao a ambara aminao ny fahamarinana rehetrarehetra mila olona masina ny tompo mila olona marina ny tompo alleloia faharoa tahotra an'Andriamanitra mila fitondratena modely tsika nge jeren'ny olona ary fa jeren'ny olona ny afatra ao ekeny fa jereny fomba fiakantsonao dia ozy izy hoe nareo to manao pataloha nareo to manao kavina nareo to manao makiazy nga miditra any an-danitra manao makiazy nga miditra any an-danitra manao pataloha nga miditra any an-danitra no manao kavina tsy resaka manao pataloha sy manao kavina sy resaka makiazy zany idirana any an-danitra ve mora kely ny idirana any an-danitra ray zany fa ndrany Jesosy ny nalasa ny efa hanao miditra any za tsy hiteny aza manao pataloha ianao fa aza mba atao mianjaanja ny vatanao amin'ny pataloha anaovanao zay le izy aza vela isy fahatafotohinana ho hitan'ny rahalahy ranabavy raha manao pataloha ianao mba ataovy malaladalaka io raha anao pataloha ihany aoka tsy ho hitany vatanao fa ampisy fitsiriritana sy saindratsy any amin'olona zany
ary lasa témoignage ratsy ho an'ny fiangonana zaraina amintsika zany satria tiantsika ary tianatsika velona tandremo ny fomba fiakanjo mba tsy hanafotoan'olona mba tsy hitondra olona amin'ny fahotana mba tsy hoenao ny lasa lalana atonga olona ho lavo. Halleloja. Tandremo ny akanjo ambony mampiseho vatana, mampiseho ny tratra, mampiseho ny lamosina, mampiseho ny tenanao, afeno mba ho masina sy motina, mba tsy ho fatafitohinana ho an'ny hafa ianao. Apetrako amin'ny rehetra mihitsy zay na izy na iza ho atsika rehetrarehetra. Zay nge le fiarahana amin'i Jesosy isan'andro mafampitazana dia ahoana mety dia memandroso, mafampitatana dia fampijery dia mety, fa mila fahamasinana amin'ny fiakanjona. Apetrako tsara zay, za tsy miteny hoe aza manao kavina, za tsy miteny hoe aza manao pataloha, tsy resaka zany, fa miena fahamahotinana, miena fahamahotinana, miena amin'ny fahatsorana ary tsy ho fatafitonana ho an'ny hafa. Amin'izao nge ampiasain'ny devoly mihitsy io fomba fiakanjo io, andavona olona. Ianao indray menatra, masonao indray ny tena te hitsoaka hoe za andeha ody. Hitanao misy ianao hoe étranger totaly, hitanao misy ianao hoe mandalo. Satria ozy ny ten'Andriamanitra amin'izao natoko faharoa hoe ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia niny filany nofo. Filany nofo atao mihitsy andranita na an'io nofo io. Dia ampiasain'ny devoly ny fiakanjona, ampiasain'ny devoly ny akanjo, ampiasain'ny devoly ny lamody, ary be da be ny sirène, ny vehivavy janga, ny vehivavy manana fanandro fijangajangana nomena mission andavo lehilahy, ary betsaka ny lavo. Aoka ianao raha varanabavy ho matotra, aoka ianao ranabavy ho masina, aoka ianao ranabavy ho mamanitra fahamasinana. Tsy hisikanina ny akanjonao, tsy hisikanina ny fitafianao, tsy hisikanina ny fiteninao, tsy hisikanina ny fitondrantenanao. Vitatsika zany ao anatin'ny fanahy masina. Marina sa diso? Androso sa tsy androso? Halleloja. Taranaka vaovao olona matahotra an'Andriamanitra. Aza manao zao tontolo zao nge ozy ny tenin'Andriamanitra. Aleonao lazain'olona lalina mody any tsy maninona, fa tsy olona tsy manafotoana, olona tsy mitondra n'olona ho afahaverezana. Olona aloha lazain'olona lany daty, fa lany daty fa miditra any an-danitra. Halleloja. Aloha lazain'olona tena antitra kely na taray kely, zay miditra ny lanitra, zay manana ny lanitra, zay manana an Jesosy tompo. Ary ao am Jesosy tsisy antitra kely zany e, ao am Jesosy bogosy be e, ao am Jesosy manja kely daholo e. Halleloja. Manja satria ao anatinao falamasina, ary falamasina mandrakotra anao. Halleloja. Fa tsy resaka akanjonao supposenao io, fa ny fitafianao izy izy zay tena hoe ora dia le falamasina sy Jesosy ny tafianao. Hitafio Jesosy. Kolosianina, Romanina, hitafio Jesosy ary aza miany amin'ny nofo atateraka ny vilany. Ny marika tena tsara indrindra, tsy resaka hoe Chanel na H&M na Gucci na tsy haiko inavy marika mamatimaty anao. Avy le Gucci mola tsy tena izy akory fa copie. Fa ny marika tena izy raha lasaina bavy Jesosy Kristy. Za tsy mijery zay marika sy marika zany, fa rehefa akanjo mety io dia anaovako. Marika ohatrinona nefa ny mantra ery mitady sakafo, mitady itrinona ny kiraronao, ny ohatrinona ny lobaka ao, ohatrinona ny marika zizy, nefa ny samy lobaka ihany io. Alleluja. Mila mamantatra ohatr'izay koa hoe iza ny nony, iza ny mangetahety e, olaniko amin'ny akanjoko ve, olaniko amin'ny materiel ve ny vola, nefa mba servitanana malady aminoko vatotra koa. Azonao ve ny tiako lazaina? Andro farany zao, andro sarotra zao, andro tery zao, zay fa mba mety tsotsotra raha lazaina bavy dia atao fa tsy be filirolirony. Halleloja. Za tsy miakanjo raha tsy ty, za tsy mikiraro raha tsy zao. Rehefa tonga ao am Jesosy ianao ahitsany Jesosy daholo zany. Zay tonga eo dia anaovanao, zay misy eo dia raisinao. Zay le simplicité de Christ, fahatsoranao am Jesosy. Dia zay misy le lazain'ny Petera hoe le Petera iny, ianareo vehivavy
aoka ny fipozinareo a tsy resaka mirandrana tsara sy resaka hoe fita volamena aoka tsy zay ozy izy mamaky anareo fa aoka ozy izy le fanahy malemy sady miadana toe-panaraka an'Andriamanitra. Ino ozy izy a le fitafiana lafo vity de marque. Jesosy zany lalasaina bavy. Halleloja. Jesosy zany lalasaina bavy. Damasevika atao mba niezakezaky ny mba irakotra tsara ihany de ravina viaviny zairizairiny. Fa ozy ny tompo hoe mianjaka ianao tsy ilaintsika io de name azy fitafiana oditra Andriamanitra. Inona dia zay raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka tsy misy famonjena. Efa tandindony amin'i Jesosy sa nisy biby novonoan'Andriamanitra tany natao akanjo ny Adamaseva mba hirakofany fa tsy nilaina ny aviavy. Zay fombafomba mpivavahana rehetra ravina viavy, zay lamody rehetrarehetra ravina viavy. Mitanjaka foana ianao anatrehan'ny tompo raha izay fa ny atonganao madio ary tsy mitanjaka eo anatrehan'ny tompo. Ny rahan'i Jesosy mandrakotra anao, ny rahan'i Jesosy manasa anao ary rehefa hiditra fanjakan'ny lanitra ianao a io rahan'i Jesosy io ny hitany mandroso ozy izy tongava midira ny fifalian'ny tomponao. Fitafiana madio Jesosy Kristy. Halleloja. Matahorany Jehova. Ten'Andriamanitra ny manoabolana de miteny hoe alao kely misy tahotra an'Andriamanitra zay arena be misy aya. Oabolana 14 oabolana 15 aleo kely misy tahotra an'Andriamanitra toy zay arena be misy aya mampy aya. Raha lasaina bavy a lanitra eritreretina no avy jerena ny idirana fanjakan'ny lanitra jerena fa eto nge moramora be ny amin'ny tany eto nge moramora be ny azona miliary eto nge moramora be ny azona 4 raha sy anaovana vila 3-4 fa tonga de midy ny lanitra raha o tsy famarinana zany rehetrarehetra zany, raha ao amin'ny tsirarina zany rehetrarehetra zany, raha ao amin'ny alahelo zany rehetrarehetra zany, midy ny lanitra. Fenao voyageur tamin'izaho tany a Dakar teo a de adiny 3 décalage horaire any zany zao adiny 3 aloha zany de ty famantarana ty sy novaiko ozy ataoko lerany amin'ny Madagasikara ihany ty satria ozy aho hoe za mandalo ihany aty fa tsy hitoetra ty ako a de resaky mijery aty de le Madagasikara ntsaroko amin'ny 1.20 zay ihany amin'ny 1.20 any a zaroko foana any foana zany ny saiko hoe any vady aman-jana ka aty aminareo koa rehefa le fotoana lahy teo manahoana ary zay zalaho fa manahoana zay zareo manalahelo anareo ihany ike za tsy nahita anareo roa alady nareo ve tsy manalahelo anahy tsy haiko de tsy misy tanoka be zay moa lefa zareko teto hoe mipetraka atao am'le hotely de hoe lasa andeha an'olo carreau fa ratsy le carreau am'le hotely na hoe andeha vidy rideau be fa hipetraka inona ny ividanako rideau sy anoloko carreau za olona andalo ny fiainako aty ny tena izy de indraindray tsika jamby io masontsika io rehefa amin'ny tompo le mandrak'izay tseritserentsika fa le eto mijerentsika be tsy alohanao mamafy ao an-danitra manao investissement ao an-danitra mahatra ny kambota ny mpitondratena ny mpitondratena rehefa reny ny karakarainao sy ampianao tomboka foana ao an-danitra tiany tantely miampy any ny galona sao de efa tsy zaka ntsony fa mienjera fotsiny avy eo le fisainana ny any an-danitra raha matahotra an'Andriamanitra ianao, le fikatsahana ny any an-danitra raha matahotra an'Andriamanitra ianao. Tsy tena hoe anaoko tontony eto tany samy hafa be zay tsy tena hoe anaoko tontony sy anaoko zarizary fa ianao fianarana foana ary modely foana ianao fa banjino ny lanitra, banjino no avy. Halleloja. Mihaino manaraka tsara ve tsika? Mety tsara ve ny toerana? Mbola toizana ve? Inona moa zany nazy zao? Tena matahora an'Andriamanitra raha lasaina vavy. Asio tahotra an'Andriamanitra io fiainana io. Rakizy, anisan'ny endrika tahotra an'Andriamanitra ny fanajanao ny dadanao sy mamanao. Ozy voasoratra hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro, mba ho ela velona ianao,
aza tsy ratsiraina ny dadanao, aza tsy ratsiraina ny mamanao, fa io nahitanao masoandro, tianao reo, mikarakara anao reo. Ndraindray tsy takatsika zany rehefa mbola kely, de rehefa lehibe vao miantso hoe saotra ry dadany amin'ny karakaranao anay tamin'izay mbola kely. Tsy haiko raha ozana koa ngamba le amin'ny malagasy le hoe raha zaza tsy ty ray aman-dreny miterama, de la zany amin'le zaza kely le izy io koa raha fatratra ny ohatr'izay. Fa tsika rehefa ao am' Jesosy tena ajaony ray aman-dreny rakizy ajaony ray aman-dreny, fa reo nge mikarakara anareo, reo nge no manome sakafo, reo nge manome fitafiny, reo nge manome ekôlasy, reo nge mikarakara andrena rehetra. Tsy amin'ny fety de mera ihany vao hoe je t'aime maman isan'andro, je t'aime maman, tsy amin'ny fety de mera ihany vao je t'aime papa. Ajao izy, tiavo izy, halleloia. Ary atsika ray aman-dreny tiavo zanatsika, tsy le mbola kely heritaona roa taona no mena kalain-kalain de mena teny mamy, fa rehefa miakatrakatra 5 taona 7 taona asia izy itenenana teny mahery, iteneny teny malefaka foana izy. Fa iny teny malefaka ataonao iny lasa iny koa ny fomba teny malefaka amin'ny hafa, iteneny teny mahafinaritra foana izy, fa rehefa zay ny zatra omena azy zarainy amin'ny hafa. Fa raha itenenanao teny marary izy, teny masika izy, teny mandratra izy, iny ny ao aminy, iny koa ny zarainao any hafa. Ary gaga ianao ve fa iny ty ataonao ty, fa atao miteny zao zao, ianao ihany natonga an'iny, ianao ihany natonga an'iny. Tahotra an'Andriamanitra lazaina bavy vasta be le hoe tahotra an'Andriamanitra, fa mila mipetaka le tahotra an'Andriamanitra. Amaranantsika azy Malaky, zay natahotra an'Andriamanitra hoy izy de samy miteny tamin'ny namany, de ny enregistreny reny any an-danitra, de natao rakitra tsara. Misy vokany io tahotra an'Andriamanitra io raha lasaina bavy. Ny Malaky toko fahatelo, Malaky toko fahatelo, 9:20. Ary tamin'izany izay natahotra an' Jehova de samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehova niaino ka nandray izany, ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an' Jehova sy mihevitra ny anarany, ary ho rakitra soa ireny amin'ny andro izay ho tendreko ho Jehova tompony maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanalahy izay manompo azy, ka de ho hitanareo indray ny tsy fitovin'ny marina sy ny meloka, de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Zay le izy, zay natahotra an'Andriamanitra de niresaka, zarao hitahotra an'Andriamanitra, zarao ifahamarinana io rehetrarehetra nresahantsika teto. De ahoana, maninona ozy izy? Jehova niaino ary nandre. Miaino ke Andriamanitra, mandre ke Andriamanitra. Misy cahier de souvenir any an-danitra hoe tamin'ny latsinainy 7 Mai i tantely nresaka tahotra an'Andriamanitra teo am-piara-miasa aminy sy manodidina azy teo, voasoratra zany any an-danitra. Io tahotra an'Andriamanitra io zany rehefa voizinao, le fahamasinanao, le tahotra an'Andriamanitra rehetrarehetra voalaza teo misy cahier ao an-danitra ao, boky ary de soratana tao daholy, atonona daholy io, tsisy hoe satureny ao, fa atonona daholy, soratana tao daholy zay nataon'le natahotra an'Andriamanitra. De hoy Andriamanitra hoe rakitra soa reny. Mahafinaritra be nge zany faly Andriamanitra aminao, rakitra soa. Tiako tenenina aminao de zao, tsy maty antoka ianao manaraka ny tompo, tsy maty antoka ianao natahotra an'Andriamanitra zany, tsy maty antoka ianao nandà zay rehetrarehetra mety hoe nahafinaritra ny nofo teto tany, tsy maty antoka ianao nandeha tamin'ny fahamarinana. Mety maty antoka ara materialy ianao hoe tena tafita be ry zalaretsy, nanao anty, nanao andry, nanao andry, fa ianao malala hoe za tia ny tompo isan'andro san'andro ny de many isan'andro, ampo any andro ny ratsy miseho amin'ny tompo, de name many isan'andro any zanak'Israely tany an'efitra, tsy dify mihitsy reny.
nisy ny papelika nisy ny mana Andriamanitra dia naniraka ny goaika ho an'ny Eli tsy lahany mihitsy teo fa tonga foana ny goaika namezaka azy Eli tsy narahazay ho avy fa natokontongo tapotra le an'le goaika naniraka indray izy a nandeha nakany mifindra toerana Elia le vehivavim-panantena indray nanampy azy misy lalana foana hitondrany tompo anao fa ataovy ao aminao ny tahotra an'Andriamanitra ataovy ao aminao ny tahotra an'Andriamanitra tsy maty antoka ianao averiko ihany tsy maty antoka ianao tsy foana ny fisasaranao tsy foana ny fahadiovam-ponao Iasafa dia niteny tao amin'ny Salamy 7:70 hoe teo nireraka fotsiny nanao ny fahamarinana fa jerevy reto olona manao kolokolo sy manao laingy reto andeha any an-dalana ary izy ianao miafiafy mipirina kely fa izy tonga dia pepepe lasa foana totra ny tsisy fanaitainana ozy izy amin'ny fahafatesany tsisy fahoriana mahazo azy izy totra me botrabotra bongo tavy ny masony zany hoe tena ao tsara dia ozy Iasafa hoe totra nyreraka ihany le kristianina reraka ihany le mpino totra tsy hitako ozy izy totra ny ambinina amin'izay ataony fa za miteny anao fa ny kolokolo zay ataony ny alatra zay ataony lainga zay ataony ny vola zay ifikirany tady ifatotra azy andehanany any amin'ny fahaverezany iny raha tsy mibebaka izy tady mitondra azy any amin'ny fahaverezany dia kivy ihany Iasafa nisy fotoana mety misy fotoana koa anao mety kivy ihany ahoana ihany ary za ty aiza ihany ary za ty azakivy fa ny faminaniana dia mikendry ny farany fa tsy diso raha mitaretrehitra izy andraso ihany fa tsy maintsy tonga allo fa anazy ny ale atsika ny retour tsy ho ela dia aneo ny trompetra io vita miara-miakatra amin' Jesosy maivana mihitsy miakatra ty tsisy kolokolo manavesatra tsisy lainga tsisy fitiavaka rena manavesatra maivana tsara fa raha reny manavesatra anao taraiky eo ianao dia tonga saina ihany Iasafa hoe rehefa nydiniako le izy tsy androany 2018 no jerena fa aloha jerena ny toy any rehetrarehetra dia ozy Iasafa hoe apetraka ao amin'ny lalana malama ka izy ireo Salamy 7:70 zay apetraka ao amin'ny lalana malama izy ireo ndray mpimaso ireo dia tsy hita ho lefona fa iza dia ny akaikin'Andriamanitra matsara na dia lefona aza nofoko ny foko dia mbola vatolampony foko sy anjarako mandrakizay Jehova Yahweh Jesosy anjarako mandrakizay rakitra soa tantara-pitiavana be ngeny ianao sy Jesosy tantara-pitiavana be ny ianao sy Jesosy ianao manao ny marina ianao mandeha mitahotra an'Andriamanitra faly Jesosy soratany foana indray izy fa nanao famarinana indray izy fa nizara voasoratra ao daholo dia rakitra soa faly ery Andriamanitra mahita an'iny misy boky ato mba endry ery ilay zanako any an-tany mba endry ery zareo mandeha amin'ny famarinana toy izy zay fa aza sasatra aza reraka na mbola roviana ary Jesosy tonga mamery anao izy fa toy izy ihany sao dia tena efa ela ihany kosa zany Jesosy hoe naharitra ela mpapakatra Matio 5:20 dia natory daholo izy ty viry-20 naharitra ela tsy na mpapakatra fa ny tompo ane anaitaitra anao foana dia zao koa mba fanaitairana fa rakitra soa zany raha lasaina bavy dia ny lanitra jerena ny eto tany vita ny tompo efa nikarakara-nao rakitra soa ary eny ozy izy hoantra azy ahako toy ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy tonga dia efa eto tany hitany miavaka manompo ny tompo sy ny tsy manompo azy zay nge le mahafanatra antsika hoe ataony tompo miavaka manompo azy sy ny tsy manompo azy fa ao ambadika io misy an'le tahotra an'Andriamanitra misy an'le tahotra an'Andriamanitra dia hafa misy ny rezima fitondran'Andriamanitra anao ny olona tsy mahazo ianao mahazo ndraindray koa ny olona mahazo daholo ianao lay mba tsy mahazo kely arakaraka izay tia ny tompo io fa miavaka foana fitondrany anao isaorana eny ny tompo izy Paoly zay mitondra anay taka ny fanaon'izay avina andresy taka ny fanaon'izay avina andresy halleloia toy an'le andrado teo zany miomana apokalypsy iny
ny vadiny izay efa niomana ozy izy. Anisany fiomanana zany le tahotra an'Andriamanitra teo. Efa nitoriana teto zany nisy fotoana fa zay le hoe repikasy. Atao rapelina kely raha vaksiny raha efa ela. Mety efa tsy misy immunité tsony ianao dia lasa miova indray ny fisainanao sy ny ataonao dia atao vaksiny kely indray ianao aloha alao atao rapelina kely. Tahotra an'Andriamanitra raha lasaina ba. Fanajana ny tompo. Rehefa mivavaka dia tena samy mivavaka, samy matotra tsara. Rehefa mira dia tena samy mira. Fanatrehan'ny tompo, fatahorana an'Andriamanitra. Rakitra soa reny ho ahatra azy mandritra ny fiainanao eto tany ahatra anao ny tompo. Taon'ny tompo miavaka ianao manompo azy. Hitanao tsy mitovy io e. Hitanao tsy fitovian'ny manompo azy ny tsy manompo azy. Andao fa hifankahitatsika. Andao toy tsy haiko aka 2 volana aka 3 volana eo tsika. Tsy mamitaka ty ten'Andriamanitra ty. Fa ampiaro le lazaina tato. Rehefa ny dokotera dia manao traitement 10 jours afaka 10 jours tsika miona. Na hoe manao traitement 1 mois afaka 1 mois miona. Ataovy le traitement ty. Fa tsy mamitaka ny tompo. Fa vitanao ty traitement ty. Afaka 2 volana 2 volana miona. Hitatsika eo le izy hoe io ary fa rakitra soan'ny tompo ataon'ny tompo miavaka manompo azy sy ny tsy manompo azy sy ny maro hafa rehetra. Alleluia. Mazava aminao ve ny tenin'Andriamanitra? Mba ho talonaka anie ny fonao. Ho talonaka ny fonao dia andaitra any aminao zany rehefa mandaitra zany dia ndanandray mba zarao any amin'ny hafa. Fa mba miaraka amin'izary tsika fa tsy ho voazarako daholo. Halleluia.